mialy ianao fa tsy hijanonao potoenao mandritra ny folo taona ny firenena ampijalianao mandritra ny folo taona ny vahoaka fa na mahomby ary ianao aza atoizina mihoatra ny folo taona fa leo ny olona ka raha eto amintsika efa leo ny olona efa tsy mahomby ianao dia ny fanontaniana hoe hotoizina hatramin'ny oviana ny kororosofahana ny toe-karem-pirenena potika ny harem-pirenena rehetrarehetra ny kororosofahana ny fiainam-bahoaka ny fiteny tao anatin'ny rotaona desordure délestage ranopotaka ny any anaty robinet sy ny sisa efa zany ny ainan'ny olona dia mbola misy eritreretina ihany ve hoe tsy maninona fa mijanona eto hatramin'ny farany hafa toy izy hoe miereta dolo fotsiny lohanareo menakavy samy miaritry nareo misy mivonto fo aleo ivonto ny fony misy tapaka lalan-draha aleo tapaka lalan-draha any misy tsy faly zay tsy faly eto ah nefa potika le firenena eo ny mahatonga antsika iteny na manamorisy avonana hoe mandra-pahoviana no eritreretana hoe avela itoy izao ny olona na mahomby aza mialy ianao fa nahomby ianao dia fa ataovy mahafaly ianao ny fahombiazanao anjarany hafa mianatra hoe iny ary nahomby ny ala fa miakary ianao a dia manaova mahomby kokoa noho izy ny tsy mahomby moa dia efa miala raha teo fa efa tsy mahomby ary tsy mbola nisy tsy nahomby mihoatra an'izao ngambatra amin'izay na Madagasikara ny Madagasikara zay ny hoe raha misy olona tokony halaingana diaingana zany dia ny amin'izao fotoana izao dia mbola tokony hovaly teny mena amin'ny vahoaka hoe aha aloha ho eto itoy eto ah ary eo no mahatonga antsika hoe tsisy nininina antenaina amin'izany rehetrarehetra zany fa tsy hoe ny prime ministre no vala dia gouvernemanta dia ny eo ihany anininy eo e telo volana voavoatendry ny prime ministre Kolo Roger tsisy nininina nandeha dia izy président ny république ihany nanova azy afaka 6 volana dia nampiakarina Andriamatora Velonarivo 10 volana zay fa tsisy nininina niova dia ny eo ihany ny eo dia ny fanontaniana hoe Andriamakolo Roger ve ny fositra amin'izay sa Andriamatora Velonarivo sa le ministre mety fositra ireo mety misy responsable fa any amin'le filoha indrindra moa na manamorisy avonana fa ny eto amintsika ne efa niveroen'ny filohan'ny république am-pelatanany daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy mandeha araka le esprit ny lalam-panorenana tsony hoe io lalam-panorenana io dia namboarina hoe raha tsy mahomby ny président ny république tsy afaka mikitikidika prime ministre izy rehefa tsy mahomby ny président ny république ny assemblée manao déchéance azy rehefa tsy mety ny assemblée azo ny filohan'ny république aravana raha ohatra ka misy tsy mety aty amin'ny exécutif eo ny HCC samy mananaina ndraikiny fa izao efa namboarin'ny filohan'ny république izy tsisy ny raharainy daholo zany lalam-panorenana na esprit na lettre ny lalam-panorenana fa zao za mila prime ministre eo ambany vahoako eo am-pelatanako mpanatanteraka ny baiko prime ministre sy gouvernemanta dia tsy ny raharainy ny article 54 za mila assemblée nationale na mpanatanteraka ny baiko dia tsy ny raharainy ny article 72 sy hatrany amin'ny 78 mila HCC eo ambany fahefako a ny ravaniny ny président ny HCC dia ny solony mpanatanteraka ny baikony mila CNI mety amiko a dia ny ravaniny le CNI dia ny solony CNI mety amin'ny tsara mihitsy mivalideny alabato tamin'ny sénatorial reny za mila Sénat 100 isanjato eo am-pelatanako dia iny alabato matsiravina makotroka be tsisy oatra zany iny eo am-pelatanany ny androm-panjakana rehetra ka ny fanolosolonan'ireo androm-panjakan'ireo zany tsy manova nininna horavaniny ny assemblée nationale dia angalabato izy dia assemblée nationale l'HVM fa inona moa ny ova le tena tompony le tena baiko ary ambony ary eo ihany horavaniny prime ministre sy ny gouvernemanta dia solony vaovao vao maika metimety aminy fa inona moa ny ova le rangory fototry ny afo tsy miova naoko tiany ko ary io HCC iny naoko tiany io CNI io naoko tiany Sénat dia tsy misy nininona miova eo rehefa mbola le hoe baiko no mitondra ny baolina sy mibaiko dia nivokany tsisy nininona antenaina namana molositevana iaratsy zany iaratsy kokoa namana Pierre Holdera ny zava-miseho satria sisy ondresaka moa zany namana Pierre Holdera efa voamarina ihany tamin'ny fotoana sasatsasany dia ny hoe toerana misy ny vadin'ny filohan'ny république toerana misy Andriamato Nicole toerana misy an'ireo conseillers spéciaux sasatsasany
ifehan'ilay fitondram-panjakana nambarantsika tany am-voalohany hoe tsy voafehana Andriamatoa Rajoelina ary reny ny tompony ny fahefana ary fantatsika tsara fa hatramin'izay nanindrena gouvernemanta nanindrena prime ministre dia nanana ny heviny Andriamatovoangy Ramatovoangy ary nahafahany sasany laza mihitsy hoe mbola andresy ve Voangy amin'ny politika manaraka izao fa raha ny fahazahoana azy namana Pierre Oldera dia miahy eo ampelantanany reny olona reny ny fahefana miala tsikelikely eo ampelantanany vahoaka zay na miazy ny filohan'ny repoblika ny fahefana ka tonga ny ampelantanany zay manodidina ny filohan'ny repoblika tsy mahalala ny fahantrany vahoaka tsy mahalala ngirifiry ny fahantrany vahoaka fa dia misesika ihany ny aminy hoe ahoana ny ahazahoana zareo zato isan-jato zany fahefana izany nititsika ampara zany tamin'ity atoandro ity de ny hoe any amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy no problème izy no olana eto Madagasikara izy no fototry izao fahampitehan'ny firenena izao nanana jiramatsika tsy nanana jiramatsony nanana iramatsika tsy nanana iramatsony nanana ivatotsika tsy manana ivatotsony nanana porony Tomasinatsika tsy nanana porony Tomasina tsony rehefa miverina izy avy any Maurice nosy Maurice de hitatsika eo ndray fa ho lasan'ny Mauricianina ny atsasaka zay mbola kely tatanan'ny malagasy teto ndika zany rehetrarehetra zany fa zay ho fanovana tsy tiana aroso dia tsy anova ninina eo amin'ny situation fa anapotika ny firenetsika mahatonga atsika ilaza ny vahaolana nofinofy ny malagasy nofinofy ny mpanao politika malagasy raha tia tanindrazana Andriamatoa Rajoelina de ny démissionna no mety indrindra namana Pierre Oldera. Raha tena tia tanindrazana Maurice Tsiavonana de tokony mijery ny vahoaka mijery ny firenena manao ny vahoaka izao manao na le firenena zao manao ny fiainam-bahoaka io inona ny feom-bahoaka any tsy mila sondage d'opinion be makaizany eto amintsika eto ka hoe mila nyreny le mpanao sondage goavana any andafy ohatran'ny reny le tsisy aty amintsika moa izy fa orinasa goavandreny mpanao sondage any ivelany any tsy mila nyreny mijery fotsiny Facebook de vita mandeha eny ampovoanina Analakely de enoy tsy mila miteny enao fa enoy fotsiny eo amin'ny journalana anankiray ny feon'ny olona de fantatra hoe inona ny eo andohan'ny malagasy zao mila mijery tsy mila makaiza fa mandeha ny Analakely enao de mandeha ny amin'ny 67 de ny Anosy de Makanesa ny Ravoangy fantatra hoe manahoana ny fari-piainan'ny malagasy manahoana ny fiainan'ny malagasy ka raha tia tanindrazana de tokony mijery hoe mijaly ny vahoaka mijaly le vahoaka malagasy potika le firenena ka raha potika le firenena ary raha mijaly le vahoaka malagasy misy fepetra tokony ho raisina misy zavatra tokony atao inona zay fepetra zay inona ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina inona le zavatra tokony atao ho tohizina amin'io ve avela ijalina amin'io ve avela ao anatin'izao fanotrano zao ve iza ny rangory fototry ny afo nahatonga an'io tsy ohatr' izao ny fiainan'ny malagasy tamin'ny 25 janvier 2014 tsy zao ny toe-karem-pirenena malagasy tamin'ny 25 janvier 2014 tsy ohatran'izao ny Hermady tamin'ny 25 janvier 2014 tsy ohatr' izao ny Jirama tamin'ny 25 janvier 2014 raha tsy tanisitsika ny rehetrarehetra na ny trésor na ny port na ny rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity tsy zao fa potika iza zany ny tompona andraikitra nanomboka tamin'ny 25 janvier 2014 de inona ny fepetra tokony ho raisina tsy maninona ve raha vela itoy zao tsy maninona raha mandeha am'izao ve raha vao may mitombo ny fahantrana ny tombo ny fahantrana de avela itombo noho ny fitiavatena noho ny fitiavam-pahefana tafahoatra noho ny fitiavana an'le vady amanjanaka sy ny copain de avela ao andeha hiaritra an'izao ny vahoaka malagasy eo no mahatonga antsika ampisaina ampieritreritra hoe tokony hijery tokony jerena le vahoaka tokony hijery ny vahoaka malagasy tokony misaina fa le tompona andraikitra tokony misaina hoe tsy mety nitohizan'izao zavatra zao fa roa taona de io izy io ka raha 3 taona de inona ny hitranga de raha mbola tohizina 4 taona de inona ny fahampotehana de raha tapotra ny 5 taona de anekady any hady taky ny ahonina ny hitranga amin'ity firenena ity tsy maintsy misy zavatra miova eto amin'ity firenena ity namana Maurice tsy nifidy an'Andriamatoa Rajoelina ho an'ny fianakaviana ny vahoaka malagasy namana Pierre Oldera
tsy nifidy an'Andriamantoa Rajaonary Mampianina ho an'ny manodidina azy, tsy nifidy ho an'Andriamantoa Rajaonary Mampianina ho an'ny tapaka sy namany, fa nifidy kosa an'Andriamantoa Rajaonary Mampianina ho an'azy, ny zanany, ny fianakaviany, ny taranany, ny zava-misy nefa zay nambarantsika zay dia miamikororoso ny fiainam-bahoaka, miaratsy ny fiainam-bahoaka, miaratsy ny fandripalemana, miaratsy ny fahasalamana, mitotongana ny vola kely ny isa-tokantrano ao amin'ny tsirairay avy ao. Zay ny mahatonga atsika hiteny hoe mety no manofotsika, kanefa fanairana kosa amin'ny fitondrana, fanairana ho an'ny vahoaka ny amin'izay hoe raha mitoy zao zava-misy zao dia hiapotika ary hiala tsikelikely eo ampelantanan'ny malagasy izay mbola tavela amin'izao fotoana izao namana Pierre Older.